avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao vaovao. Boisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. tsy mijanona amin'ny resaka fiaramanidina fotsiny ihany ireo olana maro lalovany firenena amin'izao fotoana izao fa misandrahaka amin'ny lafiny zavatra maro isan'ny mahatonga izany ny tsy fisian'ny tany-tandalàna ankehitriny nidina ho 5.000 isan-jato ny abatsiranana ho an'ireo entana avy eto Madagasikara makany Etazonia araka ny fanapahan-kevitra farany noraisan'ny fanjakana Amerikanina endrika fitsonjovana izany fanapahan-kevitra izany noho ny mpamakafaka radiogareny ka tsy tokony ho voizan'ny fanjakana malagasy fa vokatry ny asany izy ireo. Tokony halala ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena ampitondra hoan'olom-pirenena manoloana ny raharaha Boeing 777 fialana bala ny filazana fa tsy nalala izany Andry Rajoelina samy Prime Ministre hono fa niho-kevitra. Fanjakana efa zatra miandry tairina vao mandray andraikitra amin'ny fitondrana Rajoelina ka isaky ny tonga vahiny vao miporopaka ho ny mpamakafaka raharaha-pirenena malona ny fampiasana mpiasa-panjakana mahafalalana ho fandraisana ny SADC. Ny 7 Aogositra indray vao hiatra ny fakany Etazonia ilay abatsiranana 10 hatramin'ny 2.700 isan-jato amin'ireo entana miditra ao Etazonia. Firenena maro eo anatrian'izay no mbola manandrana ny fambidinika amin'ny filoha Amerikanina ahafahany manalefaka ny abatsiranana. Ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-ba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny arahaba tomy kilasy tombovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity alina ity tsy mijanona amin'ny resaka fiaramanidina fotsiny ihany ireo olana maro lalovany firenena amin'izao fotoana izao fa misandrahaka amina lafiny zavatra maro ihany koa antony mahatonga izany tsy fisian'ny fanjakana tany-tandalàna ankehitriny io ihany koa tsy fisian'ny fitantanana mangarahara eto amin'ny firenena ary tsy misy ihany koa ny fiarovana ny fiandrianana sy ny voninahim-pirenena raha ny tsikaritra amin'izao fotoana izao matoan-datsoratra. Natao vonoina ve ny vahoaka malagasy izay efa ao anaty fasairanana lalina tanteraka amin'izao fotoana. Natao ambakaina sy ofitahina arabadoina ka ilazana ny tsy marina rehetra ve ny vahoaka izay mangetaeta fahamarinana amin'ireny raharaha-goavana sy zava-mitranga manimba endrika antsika eo mason'izao tontolo izao ireny. Ireo mifanontaniana goavana mipetraka noho ny zava-misy izay efa miopefy ankehitriny. Efa miopefy satria tsy nijanona teo amin'ny fanapozinana ka namoizana ain'olona maro teto amin'ny firenena, ny fanondranana ntsokosoko ireo harem-pirenena, ny fandrobana tany, ny fivarotana ankolaka ny tanindrazana, fa nihitatra hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay efa niatomboka tamin'ilay raharaha Gemfield na meloka ny Romevos ary mitohy tamin'ilay raharaha Boeing 777 misy 5 mitondra lahara-pamantarana malagasy ny gadona ntsokosoko tao Iran ny 15 Jolay lasa teo. Araka ny nambaran'ny Prime Ministre dia ny FBI sy ny CIA no anao ny fanadiadiana. Marina izany, tsy maintsy hiditra lalina izy ireo satria misy fanitsakitsahana ny sazy napetraka Etazonia ho an'ny Iran mandrara ny fampitana teknôlôjia na fiaramanidina miazo ny firenena voasazy. Eto anefa, Boeing misy 5 be izao, fiaramanidina 777 vokatra Amerikanina no niditra nitsokosoko tao Iran. Raha tena voaporofo fa nahiditra nitsokosoko tao Iran ireo fiaramanidina ireo, satria voalaza fa nisy fanafenana, nisy fisolokina, ny fanondranana tsy ara-dalàna, dia azo antoka fa
ho voakasiky ny fanadihadiana iraisam-pirenena ireo firenena voasaringotra, indrindra ny firenena malagasy izay nanome laharam-pamantarana 5 ireo fiaramanidina misy 5 ireo. Nazavy ireny ny fangatana sy ny antsoavy nataon'ireo mpanao politika manana ny lanjany eto amintsika, fa ireo mpitondra mpanome baiko sy ireo rehetra voakasika amin'ity raharaha ity ny tokony hosaziana aoriny ny fanadihadiana, fa tsy ny vahoaka malagasy iray manontolo izay efa mizaka ny tseran'ny ainy vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny kolikoly avolenta ataon'ny mpitondra ankehitriny. Mitady famarinana ny vahoaka malagasy manoloana ireo raharaha goavana mitranga eto amin'ny firenena ireo. Takina ihany koa ny fanaran-dalàna sy ny fanovana rafitra satria mifangaro tanteraka ny andraikitra raisina ka miteraka fandraisana fanapahan-kevitra diso. Ny pampanolalàna miaraka amin'ny fahefanam-panatanteraka. Ny mpitandro filaminana sasany mirona makany amin'ny mpanao politika manohana fitondrana, any ka manindry bokotra ety sy roa, manenjika sy mampiditra amponja ireo mitaky ny zony sy ny tombotsoa ho an'ny daholobe. Ny mpanao gazety enjehina atao izay anambaniana sy amoretana azy ary ampanginana azy tsy hitatitra ny etaeta sy ny fahorian'ny vahoaka eny fotony. Ny solombavambahoaka sasany mangina tsy ahitanteny na dia hita izao fa anaovan'ireo pomba ny fitondrana izy-teny aza, ka ilazana fa tsy mahalala tsara izay tena andraikitra sahaniny sy izay tokony ataony manoloana izao fahavoazana menjaty amin'ny vahoaka izay nifidy azy ireo izao. Tsy mijanona amina resaka fiaramanidina fotsiny ihany ireo olona maro samihafa lalovan'ny firenena ireo, fa misy andrahaka amina lafin-javatra maro. Antony mahatonga izany ny tsy fisian'ny fanjakana tan-dalàna, ny tsy fisian'ny fitantanana mangarahara ary tsy misy ny fiarovana ny fiandrianana sy ny voninahim-pirenena. Matoan-datsoratra izay fa nidina ho 520 isanjato ny abatseranana ho an'ireo entana avy eto Madagasikara makany Etazonia, araka ny fanapahan-kevitra farany no raisy ny fanjakana Amerikanina amin'izao fotoana izao. Endrika fitsinjovana izany fanapahan-kevitra izany ho ny mpamakafaka ara-toe-karena ka tsy tokony ho voiza ny fanjakana malagasy fa vokatry ny asan'izy ireo. Nasaina no mitatra ny antsiprian'izay. Azo ambara ho vaovao tsara ho an'ny toe-karena malagasy ny fiovan'ny fanjakana Amerikanina amin'ny tany abatsiranana takino ho an'ireo entana miditra ny Etazonia. Raha 770 isanjato izany tany am-piandohana, nidina ho 520 isanjato ankehitriny ary hiatra manomboka ny alakamisy 7 aogositra izao. Araka ny efa nilazainy ny antoko malagasy miara-miainga omaly dia tsy tokony vahoaka malagasy no hiaran'ny sazy no ireny raharaha kolikoly ana Boeing 777 izay nitrangy ireny. Fantatry ny filoha Amerikanina tsara fa fahasahiranana ho an'ny vahoaka raha ohatra ka hoe nipetraka tamin'iny 770 isanjato iny niaba hanondranana entana. Tsisy nasahana hanondrana entana aloha ireo mpandraraha ireo talohan'ny voan'iny fanapahan-kevitry ny Amerikanina iny, efa dia ny stock fotsiny izany le entana satria raha ohatra ka nalefa le izy ka tonga any zay vao hoe 47% dia eo vao tena fahasahiranana ka androany zany dia miaina aloha zany ireo mpandraraha. Ka isaorana ny fitondrana Amerikanina na mian'izay 520 isanjato izay ary raha antsika mahafantatra tsy misy hoe asa manokana ho an'ny mpitondra fanjakana. Firenena Afrikanina rehetra dia niarana azo ny fanalefahana ny abatserana n'iny daholo, fa tsy hoe Madagasikara manokana na hoe noho ny asa nataon'ny fitondram-panjakana malagasy na azahoana an'le fanalefahana ny aba, fa ho an'ny rehetra raha ohatra ka tena niasa izy tokony ho latsaka zany ny aba azo tao anatiny, fa tsy iny itovizana amin'ny rehetra iny. Tsy hitako hoe aiza zany le asa nataon'ny diplomasia malagasy tao anatin'izay fa dia bamba ray mitovy safy be masina nanaovan'ny Amerikanina azy. Raha ny fomba fijery ny mpanara-baovao ihany koa raha ampitainy ity abatsiranana nahenan'i Donald Trump ity sy ilay TVA 20 isanjato alaina amin'ny zanabola indramina any amin'ny banky no raisy ny fitondrana rajoelina. Azo lazaina fa i Donald Trump no mitsinjo kokoa ny vahoaka malagasy noho ihany rajoelina. Samy nampimenomena ny rehetra ihany ny fanapahan-kevitry ny filoha rototo eo amin'io resaka fampiakarana io. Ny an'i Donald Trump nahenana izany ary tsy 50 isanjato fa hatramin'ny 20 isanjato. Ary tsy nampiarina avy hatrany ihany koa fa mbola amin'ny 7 aogositra. Izany hoe na eo aza ny fahasarotana miaina kokoa ny malagasy ireo mpanondrana entana. Fa ny any rajoelina momba ilay TVA 20 isanjato alaina amin'ny zanabola indramina any amin'ny banky, na iza ny teny na iza nangataka ary na mitombona toy ny naza ny fanazavana tsy niembotra ny fanjakana malagasy ary tsy iza ihany fa notakiana hatramin'ny efa lasa tany amin'ny volana janoary 2024. Atreto na eo azy izay endrika fitsinjovana ataon'ny filoha Amerikanina izay nahitana fiatsarana ny volana ampidiriny fahatiranana Amerikanina vao nanomboka nampiatra ny aba fanampiny ho 10 isanjato ho an'ny rehetra izy ireo izay nahazahoana vola 720 miliara dolara, izany hoe avy telo eny hoarina tamin'ny taona lasa. Miantsika
ireo efa nindram-bola nanenina fa tsy afa-manoatra ireo malagasy te ampandroso sy anatsara ny fiainatokantranony ireo mpandrara madinika sy salatsalany miemotra no ifanapahany ny fitondrana rajoelina io tsy sa nindram-bola intsony izany hoe iteraka fa tiantoka ara-toekarena atao anatin'ny fotoana fohy antonony sy lavitrezaka ity fizirisiriny ny fitondrana amin'ny heviny ity ho an'ny mpamaka faka ara-toekarena tokony efa iomana ny fitondrana rajoelina eo anatrehan'izao tranga izao profo io fa miovaova araky ny zava-misy maneran-tany ny filoha amerikanina ny tsara mariantsika fa taorinan'ireny hoe covid reny dia nisy fitombony be ny ofana conteneur nisy fitombony be ihany koa ny fitanterana an-dranomasina ary raha mbola iampy an'ity 500 ty dia azo everina fa tena ampitangana be na dia nidina aza hoe fito amby efapolo izy teo aloha nidina 500 dia azo lazaina hoe tena mbola ampitangana be ny lazaina zany hoe ireo vola zay tsy maintsy homany mpandrara sy ny koa amin'ny ankapobeny zay koan'izay exportation zay ny filoha amerikana efa rahantsika mahalala fa tena tia ny vahoaka ao aminy manasongadina ny vahoaka ao aminy ary ny azy ny décision na fanapahan-kevitra amin'ny fitantanana an'izay ara-toekarena zay dia miovaova be arak'izay zava-misy ho an'ny filoha amerikana zany dia mety iova rampitso raha afakapitso io fanapahan-kevitra io miankina amin'izay zava-misy maneran-tany ho an'ny Madagasikara zany raha miresaka tsika n'izay hoe fahafahantsika manarina n'le toekarentsika izay ahafahantsika hoe mamany izay olana amin'ny fandefasany tany anivelan'izay dia ny fanamafisantsika n'ilay politika anatiny ahafahantsika zany mamorona asa atontoerana sy mitady ihany koa lalam-barotra ny amin'ireo tsena hafa akoatra ny Amerika fa raha mbola ny filoha amerikanina amin'izao ny eo mbola azo everina zany ny vaovan'ny zava-misy eo amin'ity resaka aba ity manamafy izay ny mpisehatra eo amin'ny arena kibony tany toy ny avy amin'ny fédération des opérateurs miniers malagasy aty amin'ny fanjakana malagasy zao ny baolina anarenana ny toekarenina fa raha faratsiny tsy ampitotonga anazy mihoatra noho ny ankehitriny Brésil namena tombondany 100 Brésil zay efa mamokatra tsara sy betsaka lavitra no Madagasikara ary mbola amin'ny tany ambany ny Madagasikara ny chargeny zay zany anisany zavatra tena manelingelina be ny mpamokatra malagasy ka atsika raha resaka produit minier mandeha makany resaka foara ny tena ataotsika any tikan'izany gasy no manondrana anazy miala eto dia iny gasy ny any mitedy ho ane an'le entana zay mandoa an'le douane tarifa tonga any dia mivarotra an'le entana eo amin'ny tsena ny atsika eto anefany efa misy DTSPM 5%, misy ny impôt zay manodididina ataoko hoe 5% en valeur faux be concours efa 10% zany zay dia miampy an'le 15% ça fait 25% mbola iampy ny charge de transformation sy ny rehetrarehetra sy isan-karazany eto mihitsy zao vao mariana iny tsika atrina dia mbola voiaraka hijery amin'ny rehetrarehetra hoe tafavoaka sa tsy tafavoaka nandray fanapahana iny ny fitondrana amerikanina tokony ampiantso ireo mpisehatra hitady izay fiapetra ho raisina ihany koa ny fanjakana malagasy eo anatrehan'izany fa misy zavatra fenina ny tompon'andraikitra matoa matahotra ny anokafana enquête parlementaire ho ny solombavambahoaka amin'ny Madagasikara androany tahorian'ny fanohan-kevitra ny filohany Anteny Merandolona izay niteraka resabehany koa amin'izao fotoana izao natao hanampiana ny asan'ny fitsarana ny enquête parlementaire fa tsy fisalovana na andraikitra akory ho ny fanazavany santatra ny aina no mitaritra ny Antsiprian izay Nanitrikitrika ny filohan'ny Anteny Merandolona teo alohan'ny mpanao gazety fa tsy ilaina hanokafana enquête parlementaire na fanadihadiana ataon'ny parlementaire ireo raha mafampana eto amin'ny firenena ankehitriny. Ohatra hoe manoloana ny resaka volana 767 reny na hoe fampetsona. Ka inona ny ilana ny enquête parlementaire? Tsy matoky fitsarana ka ianao? Afatarana amin'ary. Ka ianao nga tsy matoky fitsarana? Demokratika le izy. Ary tikanao tsy azo zany tikany demokratika raha izany. Tsy azo koa le problème anao ianao manome le problème anao le zany madame ty tsisy politisy olona ianao rery manome an'izany problème zany rehefa mandeha ny enquête dia tokony mahatokytsika amin'ireo tsisy alovatsovana amin'ny enquête atao hoe entrave au bon déroulement de l'enquête zany atao zany raha manao an'izany ianao tsy fisalovanana na fanelingelana ny asan'ny fitsarana ny fanokafana enquête parlementaire hoy ny solombavambahoaka na ny heviny androany
Fitaovana iray entin'ny parlementaire anampiana ny fitsarana amin'ny fanangonana vaovao ahitana na tsipirian'ny raharaha iray ny enquête parlementaire. Azo anaovana enquête parlementaire ny raharaha rehetra izay miteraka iay eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ka mety anohitohina ny fiainam-pirenena. Misy zavatra fenina ny tompona andraikitra matahotra ny anokafana fanadihadiana amin'izany raha ny fanazavana. Tsy hoe lasa mpanao enquête akory ny parlementaire na lasa officier de police judiciaire. Tsy zay le izy. Ny antony ilana ny commission d'enquête parlementaire dia ny hitondra fanampina fanadihadiana. Tsy sanatria hoe tsy ampy ny fanadihadiana zay misy na efa mandeha. Ilay tranga tsy voatery hoe crime fa rehefa misy tranga anankiray fotsiny ka ilana fanampina fanazavana hanazava ny saim-bahoaka, ny opinion publique amin'ny ankapobeny. Tsy tokony misy atahorana. Matoa fanapana-kevitra na misy fehi-kevitra hoe mangataka commission d'enquête parlementaire zay dia misy zatra manjavozavo, misy tranga manjavozavo zay eo anivon'ny firenena ary fanampiana ny tompona andraikitra rehetra no natanterahana an'io. Fa raha tompona andraikitra no matahotra ny anaovana enquête parlementaire dia na misy zavatra afenina tsy milamina tsy tiana ho hita na manda ny fahefana izay mipetraka eo anivon'ny parlementa amin'ny tany tandalana ny firenena anankiray izay tsipaka ny fanatanterahana an'ilay izy. Araka ny fanazavana, tsy azo anokafana fanadihadiana ny raharaha efa misy fitoriana mandeha tahaka ny raharaha Ambohimalaza raha ny voafaritry ny fitsipika anatin'ny iteberam-pirenena. Azo atao kosa nefa ny manokatra fanadihadiana mikasika ny resaka botulisme izay efa nohamarin'ny ny ministry ny fahasalamana ny fisiny. Taniana hoe misy botulisme sa tsy misy botulisme eto Madagasikara dia tokony mbola ho azo hananganana commission d'enquête parlementaire satria tsy mbola misy ny fitoriana mahakasika na tranga botulisme eny anivon'ny fitsarana raha ny fahafantarantsika azy hatramin'izao fotoana izao. Paraingo mipetraka eto anivon'ny firenena amin'izao fotoana izao no hoe misy botulisme sa tsy misy botulisme eto Madagasikara. Raha misy dia takin'inona fanjakana ange dia efa niteny hoe nisy le tany ambositra fa hoe takin'inona ny fiantraikan'io eto amin'ny firenena ary mba ahoana ny fepetra tokony ho raisin'ny fitondram-panjakana mba tsy hampiparitaka an'io fa satria samy mahalala tsika rehefa resaka ny atao hoe botulisme zavatra mety hiparitaka io satria raha tsy misy fepetra raisina mahakasika amin'ny antony nampisy ilay botulisme dia hiparitaka eran'i Madagasikara io sanatria dikan'izay azo atao tsara manangana commission d'enquête parlementaire amin'izay fanontaniana izay hoe miparitaka ve ilay trangana botulisme eto Madagasikara izay tsy ambositra ihany nisy fa nisy koa tany amin'ny toerakafa. Raha ho anatin'ny meram-pirenena, solombavambahoaka valo farafahakeliny no ilaina raha hanao fangatahana fananganana voamera-panao fanadihadiana. Ny maro anisa no manapaka avy eo raha hosokafana na tsy ny voamera mandritra ny fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana teny meram-pirenena. Solombavambahoaka 10 farafahabetsany no mandrafitra ny voamera-panao fanadihadiana. Manana anjara toerana iray farafahakeliny ao ny avy amin'ny fanoherana ka anjara no mitarika ny voamera na maka ny toeram-papaka teny. Fanontaniana mipetraka ho an'ireo mpanara-baovao ny hoe firy ny raharaha miteraka resabe na skandala andrasan'ireo parlementaire hipoaka vao hanatanteraka ny andraikiny amin'ny fanokafana fanadihadiana izy ireo. Efa maro ireo raharaha nafanana hasarimbotra tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena raha tsy laza afa-tsy ny raharaha Romivosy, ny raharaha volamena ny vadikavy ary ny raharaha Bombo Susette. Izay tsy nahatana ny tena zava-misy marina hatramin'izao. Fialana bala tony mahazatra izay efa fanao ny mpitondra io vony faneho-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny filazana ny prime ministre fa tsy nalala ny mikasika ny raharaha Boeing 767 ny tena sy Andry Rajoelina. Malala ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena ny atao hoe mpitondra fanjakana raha ny faneho-kevitry ny olom-pirenena nanaova ny mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity andro an'ity Entsorasoary Malala. Tsy mitombina velively ny filazana fa tsy mahafantatra ny mahakasika ilay raharaha Boeing 767 ny prime ministre sy ny filoha hoy ny olom-pirenena rehefa nanaovana fanadihadiana androany. Raha iverenana nilaza ny prime ministre Tsay Christian fa tsy nampahafantarina momba ity raharaha ity sy Andry Rajoelina. Efa fialana bala ataon'ny mpitondra toy ny mahazatra io mahato mpitondra firenena dia mahafezy amin'izay rehetra anatin'ilay firenena. Ireo no anisan'ny valiteny azo avy tamin'izy ireo. Amiko izany tsy mitombona. Resaka roplanina be anankidimy io fa tsy resaka sarety na posy. Tsy mitombona izany amiko izay mihitsy. Ohatran'ilay mahazatra ihany. Miala bala foana. Zatra manabado izy. Ohatran'ilay raharaha Romivosy any io hitanareo iny. Dia avy eo izy miala pa dia riny taraiky eo fa reny zavatra important be izany tsy zavatra hoe tsy fantatro izany. Roplanina be iny ve retsy dia iny ve dia hoe tsy fantatro
zavatra ngezabe ngeza en plus tsy ray afa dimy be zao. Maolo-pirenena tsotra anahy aloha dia hitako ohatrany hoe tsy mitombona hoe tsy halala izy fa tokony hoe halala zay aloha raha fahazahoako anazy. Ahoana no fomba ahafantarana ireo toe-java-misy rehetra eto amin'ny firenena raha toa ka boinina lehibe tsy tako afenina nolazainy ny mpitondra fa tsy fantatra izy ireo ny fisiny hoy kosa ny hafa. Ny sarotra amin'ilay izy tsinona dia boinina ataontsika hoe tsy zavatra kely anaty kitapo ka hoe afempenina fa zavatra ngeza be anankiray izay hita maso ary tsy afaka afenina ka raha any no tsy fantatritsika hoe avaiza marina ny fototra iza na ataoko hoe mahafantatra na tsy mahafantatra zay le hoe tsy zavatra kely le izy fa zavatra ngeza be dia raha any amin'ny zavatra ngeza be ary no tsy mahafantatra ny ataontsika hoe ray aman-dreny be eto amin'ny tanàna dia mametraka fanontaniana aminao indray ary aho hoe amintsika hoe ny zavatra kely rehetrarehetra zany ahoana ny fahafantarantsika azy raha boinina ngeza be tsisy mahafantatra ny eto amin'ny tanin-drasana. Amena tsary mampanongo tena raha toa ka raha goavana tahaka izao lazain'ny mpitondra fanjakana fa tsy fantany akory. Mazava ho azy izany fa tsy mafy ary tsy tokony hitondra firenena ny mpitondra tahaka izany. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fahafana maneho hevitra eto amintsika izay tsikaritra tao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny eto Madagasikara izay masamijoro milaza ny marina hiaron'ny rariny indray no meloka ka ho samborina ary lazaina fa manakorotana. Na ho tiana na tsy tiana tsy maintsy hivoaka ny marina rehetra mikasika izao tranga izao. Melohany hidirantsika ao anatin'ny doka fohy ahafana ny ady hevitra atao anatin'ny fandarana ankitsipo eto amin'ny fitalavitra Kolo TV rehefa avy eo Général Rasoloha Filomène filoha-lefitry ny Antokolay Fara sy Ratsetson Jean-Jacques filoha ny FMI Malagasy na ny fahefa-mividiny no ilainy Malagasy no vahiny ary isan'ny lohahevitra hoentina ao anatin'izany mikasika ireo boinina miisa 5 mitondra laharam-pamantarana Malagasy any Iran amin'izao fotoan'izao andao arahantsika ny sombon'izay. Raha tsara ny hevitrao tonga ny vahoaka lany ianao dia miongana le fitondram-panjakana zany angaty tsy manenina zany tsy maresy lahatra an'ilay vahoaka. Tsy mandresy lahatra ny hevitrao. Tsy hoe tsy mandresy lahatra. Io particulier vahoaka vahoaka tsy miaraka. Efa niakatra izy fa nambanana basy. Gina nambanana basy. Vahoaka votom-pinoana zany fatahotra basy. Io rangaty mbola ho avy aminao zany 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 moramora ihany alao etsika mpanaja ianao nge naniterominao zany ke tsy miaramila anao Général Rasoloha manana niterominao ianao niakape zoko zanzaka ianao voalohany amin'ny voalohany zoko zanzaka ianao zoko zanzaka ianao fa za terominao Andriamatora tsy manana zona za tsy miaramila anao Andriamatora tsy miaramila anao za nge niteny tsotra teny aminao zoko zanzaka ianao niteny tsotra vetivety tompoko zoko zanzaka ianao za tsy napiaka zoko zanzaka ianao vetivety tompoko raha sitrakareo amin'ny ralahy vetivety tompoko raha sitrakanareo amin'ny ralahy. Rehefa avy eo aoriany zao fampalalamba-baovao zao no anarahantsika ny Antsipria ny mikasika iny fandarana iny fa zay ihany koa no entsika amin'ny sety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Innan moto tena tsare sady matanjaka no maharitra afinaritra mitondra zay cross tsy matetena fa moraka zaine fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena mitsitsy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika hividy alefa Vidiny moto 5 e anao ary aloha tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos Irery any. 5 la route vous appartient.
Avec la fibre de Yas, faire plaisir n'a jamais été aussi facile. Et oui, jusqu'au 30 septembre, pour l'achat d'une offre fibre home, gagne une offre fibrine en cadeau pendant 1 an. À offrir à tes proches. 1 an, 12 mois, 365 jours de fibre optique sans rien payer. Faites-leur plaisir. Connectez-les aussi dans ce Vidon Yas Store. Enfin, rentre vite, t'as compris. Fizoatrany ny vokatra Star e. Jifa ho amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko. 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely, 3 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 2 ariary ny kely, ary 700 ariary fotsiny ny lehibe. Dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Olo jiaby mila connecté. Olo jiaby iki finete. 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 Iki finete. Iki finete. Yes, yes. Iki finete. Iki finete. Iki finete. Yes, yes. Iki finete. Iki finete. Iki finete. Yes, yes. Grâce à Netmont 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile vite, dièse. Ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany Boisson vaovao mampatanjaka Miss energy drink de Miss cola Mety amindry sady mety amilay Ino agnarany brox Mahazonda Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Mahazonda Ame parole brox yan Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaraliana fa misy refzetine Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity nampahafantarina androany teny vato ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana Renakibonitany nadika amin'ny teny anglisy teny sinoa. Misy amin'ireo mpitrandraka no milaza fa tsy malala ireo voalaza ny lalàna ka mahatonga ny olana samihafa eo amin'ity sehatra ity amin'izao fotoan'izao. Tanjona araka izany hoy ny teo anivony ny ITM Madagasikara ny ampiheny ireo trangana fandikan-dalàna ataon'ireo mpitrandraka vahiny sasany sy ametrahana ny mangarahara ihany koa ao anatin'izay siam-piariana Renakibonitany izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Le site web vaovao zany dia raha oharina amin'ny teo aloha dia ahitantsika ireo fehezan-dalàna rehetrarehetra fiaina Renakibonitany. Eo koa ireo atsotsika hoe texte réglementaire na ny hoe décret, ny arrêté sy ny
zay rehetrarehetra zany de crémesie zao hitatsika ao koa tena hoe nezahanay zany ho plateforme anankiray izy io ahafahandreo mpisehatra misitraka an'ireo information rehetrarehetra zay ohatrany hoe resaka lalàna resaka rapport IITI nanomboka tamin'ny fotoana zay namoany aty Madagasikara rapport zao de efa disponible daholo sy izay information rehetrarehetra mikasika ny CPR renaky-bony tany. Nahitana fidinana 70 am'zato hatramin'ny 200 ariary isaky ny litatra ny viditsolika nanomboka androany voalohany volana Aogositra. Eo anatrehany fiovaovany ilay viditsolika amin'izao fotoana izao manjavozavo amin'ny politika amin'ny fanjakana hono Paitoekarena nanaovan'ny mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity androan'ity rina fitiavana. Nidina 20 am'zato sy 10,000 ariary ny vidin'ny lasantsy raha toka 20 sy 300 sy 10,000 ariary zany teo aloha. Toy izay ihany koa ny gasoil lasa 700 ariary raha toka 700 ariary teo aloha izay nahitana fidinana 200 ariary isaky ny litatra ny vidin'ny lasantsy sy ny gasoil. Ny enao 703 ariary ny solika fandrehatra na ny petrol izay nahitana fidinana 70 am'zato. 7 volana izao no nampiarina ity mécanisme d'ajustement des prix amin'ny viditsolika ity ka niakanidina ny vidiny isam-bolana. Mariana, antony iray nampiarina ity fepetra vaovao momba ny viditsolika ity ny tsy hanomezany ny fanjakana ilay vola fanampiana manodidina ny 200 miliara isan-taona ho an'ireo vondrona mpamatsy solika. Izany hoe tokony nampiasaina tamin'ny tetikasa ara-tsosialy hafa na fanamboarana fotodrafitrasa izany io vola fanampiana amina miliara io tao anatin'ny 7 volana izay. Tsy naomby anefa ny politika ampitantanana napetraky ny mpitondra ary tsy nisy ny mangarara tamin'ny fampiasana ilay vola fanampiana ka tsy hita mivaingana any amin'ny isa-tokantrano ny fiatraikan'izany hoy ny Paitoekarena. Ilay subvention anefa ny rasina sorona raha mbola niova ihany ilay vidin'ilay zavatra misy eto Madagasikara. Tadidio zany fa zavatra nisy zany. Tsy hita tsara zany aloha voalohany le tena ankony le fanampiana ilay subvention hitazomana le prix zany tsy tena voatazana, tsy efficace tsara zany à 100% tsy efficace zany le izy. Mety efficace ihany fa kely raha izay. Fa eo ihany koa amin'izay rehefa nasorona le subvention de natao aiza ampiasam-bola ve ho an'ny fanaovana fotodrafitrasa ho an'ny daholo be entina manampy ilay famokarana sa nampiasam-bola ho an'ny daholo be entina manao misy karazany be dia be zavatra hitantsika misy amin'izao. Sarotra ny fifehezana izay miteraka fiakaran'ny vidim-pianana aingana dia aingana raha vao miakatra ny viditsolika. Tsy hita taratra eo ny eo amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka indray izany raha misy ny fidinany ny vidy. Antony mbola marefo ny toe-karem-pirenena. Ny fari-pianan'ny malagasy mitaky politika ampanjakana mikendry ny fampiakarana ny fahefan'ny vidin'ny isan-tokantrano sy ny lanjam-bola malagasy raha tiana ny ampatanjaka ny toe-karem-pirenena. Ny modelin'ny toe-karena malagasy ane raha amin'izao fotoana izao miankina be dia be amin'ny fitrandrahana ny ressources naturelles de manana avetsika tena hoe politika fana mitrandraka an'iny any amin'ny tena hoe vokatra betsaka indrindra ao anatin'le politika ve misy an'le mesure redistributive sahala amin'ny fomba ahoana nafahatsika mitsinjara ny vokatry ny fitrandrahana ho an'ny isan'ny mbatany olona tsirairay zany dia rehefa miatsara ny fahefa-mividiny mino hafa afaka andray anjara mifandrotsahana ny ampahany izy ao mikitapom-bola ampanjakana. Miatra manomboka androany hatramin'ny faran'ny volana ity viditsolika vaovao ity. Na eo aza izay fiovaovany ny viditsolika izay. Nahitana fiakarana trany ny vidin'entana sy ny vidim-pianana amin'ny ankapobeny. Tsy mamaly ny filan'ny mponina andavanandro ny tetikasa ampanjakana tanterahany ny mpitondra ka mitombo hatrany ny fahasahiranany ny isan-tokantrano manoloana ny olana tsy voavan'ny mpitondra. Ny famokarana eto an-toerana hatreto tsy ampy fa mbola miankin-dolava amin'ny fanafarana entana avy any ivelany isika. Fanjakana efa zatra miandry tairina vao mandray andraikitra ny fitondrana Rajoelina ka isaky ny tonga vahiny vao mikirapaka mitady vahaolana ho ny mpamaka fakararam-pirenena. Manoloana ny fampiasany ireo mpiasa mpanjakana mahafalalana ho fandraisana ny fivoriany SADC amin'izao fotoana izao. Mila ovaina ny lalàna raha averina ampiasa ministera ny fanadiovana fa tsy natokana ho an'ny commune na ho ny fanazavana. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Mihetsiketsika sy mikorapaka indray ny fitondrana fandray vahiny amin'ny fionana ny tapoly SADC
ampiasainy indray ny anomboka tamin'ity herinandro ity ireo mpiasa-panjakana eo anivony ministera samihafa amafa ny lalana sy anadio ireo toerana andalovany vahiny sy andraisana ny fivoriana miezaka mafy ny mpitondra manao izay tsara ny tanàna anehoana fa milamina sy madio tsara ny fanadiovana sy ny fanajana vahiny saingy fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy izany raha tonga vahiny vo anadio hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena ary tsy tokony atao vonjy davanandro foto-kevitra iaina ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao fa dia mpanao tandrametaka sy mpanao betatoko raha moa zany ny vahoaka malagasy dia tsy voatery hisitraka fanadiovana fa rehefa handray vahiny zany sika marina tokoa fa tsara zany hoe mba madio rehefa mandray vahiny dia misy fiaraha-mientana fa na izany na tsy zany tsy tokony vo androany zany vo igropaka anao an'izany hoe réquisitionnenao daholo ny fonctionnaire de la république rehetrarehetra hanao an'izay asa fanadiovana zay tokony isa nge zany atao hoe service national universel zany fikarakarana sy fandiovana ty tanindrazantsika ty ka eoka re tompoko tsy voatery tsy maintsy hoe anambahintsika vo hanao an'izany asa fanadiovana zany tsy nahavitany asa ny commune Antananarivo renivohitra no ampiarina ny baiko midina mafalalana sy anadio tanàna ampiasa ny ministera natao isana ny fanadiovana ny tanàna ny commune fa ny fanatsarana na ny fanafainganana ny asa-panjakana mba hisy vokatra mivaingana amin'ny fiainam-bahoaka ny tokony masondro ampiasa-panjakana na izany na zany tsy dia asan'ny fonctionnaire de la république koa nandeha rehefa anao andeha mafatokotany zany tokony mba samy manana ny toeram-piasana izy dia adidiny zareo mikarakara azy fa raha ohatra ka hoe réquisition mihitsy no ataon'ny fanjakana tokony angamba tsy dia zavatra tsy dia tsara loatra zany raha ireo vola tsy tokony tsy foroana raisin'ny commune etseroa amin'ny resaka heta amina resaka anina be deabe ireo za mihiny kosa nefa tokony hanana fahefanana zany ny commune fa zay zany zavatra zany tokony isy fampianarana mihitsy na mivita tanana ny tanàna azy fa raha lasa ny vahiny dia iverina amin'ny ohatran'ny fiainana andavanandro ihany ny Antananarivo mba mitaky kosa angambany hoe le fiovany alefaso le fampandrosoana asehoy an'le vahoaka malagasy amin'izay zany le fampandrosoana fa tsy manao kipetatoko sy vonjy rano vaky tsy ahivona vao 3 volana lasa izay no nandraisana ny COI teto amintsika 3 volana teoriana tsy nateza ny fandokoana ireo toerana ary tsy nitoy ihany koa ny fanadiovana ny tanàna ka izao miverina manadio tanàna izao indray ny mpiasa-panjakana efa fomba fiasa mampalaza nyity fitondrana rajoelina ity ny miandro terna vao mandraindraikitra ka tsy mahagaga intsony raha tonga vahiny vao mamafatrano tafomisa empolo sy menitra 20 kitapo no natolotra ireo coopérative mpitatitra ny Ficotrans plus ny Cotram plus anampiny ireo mpivarotra sy mpandrara ao amin'ny tsena Sabotsy Antsirabe natolotra ny bentanàna ireo fampitaovan'ireo omaly tao amin'ny lapan'ny tanàna Antsirabe Andrindrina Randriamerso Kolo Antsirabe mitoetrano ny fanampiana izay ataon'ireo malala-tanana sy tsara sitrapo amin'ireo mpivarotra sy mpandrara izay niaran'ny famaizana teto tsena Sabotsy Antsirabe tsy nijery fotsiny an'ireo mpiray-tanindrazana izay niarambony ireo ny avy eo anivony coopérative mpitatitra Ficotrans plus sy ny Cotram plus fa tonga nitondra ny anjara biriky ny entina narenana ity tsena ity ka nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an'ireo mpivarotra izay natolotra ny ben'ny tanàna izany ny alakamisy faraka amin'ny 30 ny volana Jolay 2020 sy 20 lasa teo tafomisa empolo ary sy menitra misa 20 kitapo no natolotra ireto coopérative eo amin'ny lafin'ny fitaterana eto amin'ny varotra vakinankaratra ireto teto amin'ny lapan'ny tanàna Antsirabe ny fahamaizan'ny tsenana Sabotsy vondrala tokoa maranitra ny fony sakaiza dia tonga eto zay tondra zay vao tsy rambony tanàna ihany koa satria mpiray-tanindrazana no traboina dia tonga eto zahay coopérative mpitatitra ny fianakaviam-ben'ny Ficotrans plus sy ny fianakaviam-ben'ny Cotram plus mitondra zany vao tsy rambony tanàna zany manolotra zavatra kely tompoko mba ho mariky ny fifampitondrana sy ny fifanampiana mandro ny zavatra mitrango zao ty fahamaizana zany tsisy nininina azonao raisina lehibe le fahamaizana dia le fo miara-mitempo amin'ny mahasampiray-tanindrazana dia zay no antony nanaovana zao fifanampiana zao soma 20 kitapo dia tôle misa 80 ny lafiny anankiray aloha zany ny tena asanay dia amin'ny fitaterana na ny Ficotrans plus na ny Cotram plus fa rehefa misy zavatra mitrango ohatr'izao kosa dia tsy maintsy aseho ny maha olona tsy maintsy aseho ihany koa fa miaina ary tsy afaka misaraka amin'ny fiarahamonina sy ny rafi-pitantanana izay misy ao amin'ny fiarahamonina zahay tondra fisaorana araka izany ny ben'ny tanàna manoloana ny fihetsika izay nataon'ireto coopérative izay misehatra eo amin'ny lafin'ny fitaterana eto amin'ny tanàna Antsirabe ireto
ary nambarany be ny tanàna fa efa ao anatin'ny lamina vaovao entina narenana ititsena ity ny fiadidinan'ny tanàna amin'izao fotoana izao ka efa misy ny drafitrasana ny planina matipaika amin'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa simba ary isy ny fifampiresahana amin'ireo mpivarotra amin'ny fanombohana ny asa. Dia manolotra ny fisaorana fankasitrahana reto fianakaviam-beniny avy eo amin'ny coopérative Ficotrans Plus sy ny fianakaviam-beniny Cotran Plus izay manolotra n'izay tafo enimpolo sy simenitra roapolo lasaky izay. Amin'ny talata ho avy izao tokony efa isy toerana hifanapahana hoe iza no efa ho atomboka azo arenina manaraka ny drafitra na ny planina izay efa misy misy ireo efa manomboka ny azy ihany koa kanefa dia tsy maintsy hampanarahana an'izay plan izay tsy maintsy jerevana ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana fohy be mba tsy hihoatra ny tokony ho izy na any amin'tsy tokony hanara-penitra zany fanarenana ny tsena sabotsy zany kanefa dia misy ny efa azo arenina izay arahana izay teny arana kanefa ihany koa dia manaraka ny plan izay efa nomena izay. Araka izany dia tafo misa empolo sy simenitra misa roapolo kitapo no natolotra ireto coopérative mpitatitra Ficotrans Plus ny Cotran Plus ho an'ireo mpivarotra sy mpandraharaha entina narenana ititsena sabotsy eto Antsirabe ity. Lafomba voafa maro hatrany ireo olona tonga manapa-bolo rehefa voalohan'ny volana aogositra toy izao ho an'ireo mpanety sy mpikarakara taovolo nanaovana fanadihadiana androany. Samy manana ny heviny na ny lahy na ny vavy nanaova ny mpanao gazety fanadihadiana fa ny raisana dia ny hoe resaka finoana no isany hanatanterahany olona an'izay fanapaham-bolo ny voalohan'ny volana aogositra izay. Tojondrina tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay. Misy efa manana fahazarana mandeha miety sy manapa-bolo ny olona rehefa voalohan'ny volana aogositra. Misy amin'ireo olona no efa fahazarana ny manapaka ny volony na lahy na vavy. Samy manana ny antony hanapahany ny volony olona tsiraray arakaraka ny fahalalany avy. Ny raisan'ny rehetra dia ny hoe mora maniry ny volo rehefa tapahana volana aogositra. Ho an'ny toerana fikarakarana taovolo nanaovana fanadihadiana androany, betsaka ny olona tonga manapaka ny volo rehefa voalohan'ny volana aogositra tahaka izao isan-taona hoy ny fanazavana. Hatramin'ny maraina zao ohatra mitovy ny isan'andro ihany fa ny après-midi matetika ny olona ny tena be dia be. Isan-taona aloha be dia be mihitsy rehefa première août hoe amin'io no mampaniry volo satria hoe ohatra ny hoe mamafy vary moa hoe andro fidiran'ny rano dia mamafy vary ny olona dia miara-maniry amin'ny vary ilay izy. Izay aloha fahazahoako azy. Mety foana ny ao anaty volana août manomboka premier août be dia be manapa-bolo manomboka premier août. Pardon. Ie, mitovitovy amin'ny fety ihany. Hitany tsara ny. Misy manao kaopy dia misy mamarana fotsiny. Hoe faranana kely fotsiny. Ny zava-manandanja ho an'ny mpanety sy ny mpanao taovolo, mitombo ny mpanjifa. Samy manana ny fiheverany mahakasika ny hanapahana ny volo rehefa voalohan'ny volana aogositra tahaka izao ny tsirairay. Misy ifandraisany amin'ny finoana sy ny vanim-potoana. Ao ny milaza fa ny volana aogositra ny mampitsimboka avokoa ny zava-maniry. Ao koa ireo milaza fa matetika tsinana foana ny volana rehefa fanombohan'ny volana aogositra dia lasa fomba ilay manapaka volo rehefa tonga ilay daty. Ny mifampitohy amin'izay ho an'ny hafa miaka-bolana ka tsara hanombohana zavatra iray. Misy milaza fa raha manapaka volo amin'ny voalohan'ny volana aogositra dia aingana sy tsara fitomboana ny volo. Ao no mihevitra fa mifandraika amin'ny fiandohan'ny volana vaovao sy fiovan'ny vanim-potoana. Ao koa ireo milaza fa mety foana raha mbola ao anatin'ny volana aogositra. Araka ny vaovao efa nentsika teny aloha mikasika ny fanohikevitra ny filohany Antenimera-Ndolona namoaka fanambarana ny hariva teo ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara raha milaza fa tohina sy malahelo amin'ny fanohikevitra izay nataony lehibe an'ity andrim-panjakana ity ny jeneraly Ravalomanana Richard. Ny fanohikevitra toy ireny raha ny votoatin'ny fanambarana no isany manimba sy mamotika ny fahalalahany fanohikevitra sy ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara raha ny votoatin'izay fanambarana izay hoe zahantsika ho taterina atao anatin'ny fampahalalam-baovao bebe kokoa ny mahakasika an'izay raha pitso fa izay ny koa ny hoe tsika manakatona ny fampahalalam-baovao any androany mbola maro ny ataontsika hoe fandarana anasananao arian'izao fampahalalam-baovao zao isan'izay ny ankitsi-po iarahana amin'ny jeneraly Rasoloflumen sy ny filohany FMI Malagasy Andriamatora Tsetson Jean-Jacques fandarana izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao zao mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombokilasy tombovavy ilo matoboka.
information vaovao mampatanjaka Brox vous a présenté ny vava. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vava. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté ny vava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté ny vava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.